Faly-miarabantsika rehetra tratry ny fetin'ny Saint-Valentin. Androany dia mahafaly ahy ny manolotra atsika rehetra ny fandaharana natolotry Jeanne Forest Santé hatramin'izay momba ny fitiavana. Voalohany, inona no atao aloha sy aorianan'ny firaisana ara-nofo? Le vrai remède de l'impuissance sexuelle chez les hommes. Firaisana ara-nofo mirindra eo amin'ny mpivady. Résoudre le problème de frigidité chez les femmes. Inona no ahafantarana fa tianao ny lehilahy iray? Inona no mahatonga ny lehilahy mampirafy? Inona no atao mba hisariana ny lehilahy hanambady? Inona no atao mba ahatamana ny vehivavy vadinao aminao ramose? Fotoana manao ahoana no mamparisika ny vehivavy hanao firaisana ara-nofo? Manintona ny misy tovovavy tonga lafatra kanefa tsy mahita vady? Sahirana ara-pitiavana ve ianao? Ireo zavatra tadiavin'ny vadinao kanefa tsy lazainy ianao? Fahaizana amin'ity, inona no fambara fa mamitaka anao ny lehilahy? Inona no atao mba araikim-pitian'ny lehilahy iray aminao? Mampihena ny fitiavana eo amin'ny lehilahy ve ny firaisana ara-nofo? Misy marina ve ny ody fity? Inona no ahafantarana fa tsy tianao ny lehilahy iray? Iza ny olona tokony ho vadinao? Vehivavy manao ahoana no manintona ny lehilahy ankehitriny? Ahoana no ahafantarana fa tsy tianao intsony ny lehilahy? Maninona ny lehilahy no voatery mandainga amin'ny fitiavana? Nahoana ny deuxième bureau no mahasarika kokoa ny lehilahy? Tokana matetika ny tena fitiavana marina eo amin'ny lehilahy. Inona ny mahatonga ny vehivavy mampirafy? Inona no tena fototry ny fisarahan'ny mpifankatia? Ilaina ve ny miteny je t'aime amin'ny fitiavana? Iza ireo lehilahy tsy fanambady? Tandremo ny vehivavy sy ny fahadisom-panantenana ara-pitiavana. Nahoana ny vehivavy somary kizitina no atokisan'ny lehilahy kokoa? Inona ny atao hoe lehilahy macho? Lehilahy manao ahoana no mahasarika ny vehivavy ankehitriny? Ny tiavina ve sa ny tia olona iray? Aiza ny mahasambatra? Nahoana ny tovolahy mpilalao fity no mahasarika ny tovovavy? Mirongatra ny fampirafesana ao Madagasikara, inona ny antony? Nahoana ny tovolahy mpilalao fity no mahasarika ny tovovavy? Nahoana ny lehilahy matetika manenina ao aorian'ny fisarahana? Izay zany ny tapany voalohany. Mbola aseho antsika eto zany amin'ny manaraka ny tapany faharoa amin'ny fandaharana rehetra momba ny fitiavana teto amin'ny Jeanne Forest Santé. Veloma tompoko.